eo amizay vaovao ny finoana zay hatrany dia mifitoka hatramin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao no anatanterana izay gaben'ny tanora ny fiangonana loterianina malagasy. Ny fampandraisana andraikitra ny tanora amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-piangonana no tanjona amin'ity izay gabe ity. Raha toka ho malo nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora zao tontolo zao dia miomana amin'ny fampandraisana andraikitra ny tanora ihany koa ny fiangonana loterianina malagasy. Ho tanterahana amin'ny 7 hatramin'ny 17 volana septambra ho avy izao izay gaben'ny firaisan'ny tanora kristianina tanora loterianina malagasy na ny FKTLM ao Farafangana. Ity izay gabe andiany 20 ity dia heverina nomezan-danja amin'ny tanora. Ny tanjona amin'ny fanatanterahana ny zay gabe dia misy maromaro. Voalohany dia ny anamafiorina ny finoan'ireo tanora eo amin'ny fanarahany an' Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina moa zany. Faharoa dia mitaizany sy mampitombo ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra an'ireo tanora ireo ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena ary ny fiarahamonina manodidina azy. Fanaraka an'izany dia mitaiza sy manabe an'ireo tanora amin'ny maha-olona feno azy dia ny vatana, saina, fanahy ary mampifandray ny samy tanora eto an-toerana sy ny avy any ivelany koa. Zay ny tsara ho marina kely fa ny any Eropa koa dia misy tonga mandray anjara sy andrasana amin'izany zay gabe izany ary mandray anjara koa ny amin'ny fanabeazana eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina toy ny ady amin'ny sida, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina. Zany zany misy fanaintanana sy fanabeazana atao mandritra an'izay gabe. Ary amin'io koa ny mafisana ny fanakalozana tanora satria ny tanora loterana eto Madagasikara dia mandray anjara amin'ny fanakalozana tanora karakarain'izareo norveziana sy ny danois. Tsika zany mandefa tanora amin'ny Norvège, misy koa ny makany Amerika, misy ny makany Danemarka manao ny fihaonana iraisam-pirenena. Manoloana ity hetsika ity kosa dia tanora manarivony no andrasana ary tafiditra hatrany amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiainam-pirenena izao hetsika fampandraisana andraikitra ny tanora izao. Zany izay gabe zany dia fivorian'ny tanora loterana rehetra manerana ny nosy ao amin'izany fiangonana loterana malagasy zay misy mpikambana hatramin'iray tapitrisa mahery eo fa zay andrasana amin'izany zay gabe zany dia eo amin'ny 3 alina eo no antenaina ho tonga ka manao an'izao resaka zao mba ho fampahafantarana fa tena agnisan'ny raharam-pirenena koa zany fitezana tanora amin'ny alalan'izany zay gabe zany. Mariana fa isaky ny 3 taona no anatanterahana an'izay gaben'ny FKTLM ary ny andiany farany dia natao tao fandriana ny 20 ka hatramin'ny 13 septambra farany teo.